Fanahy manokana sy ranom-behivavy izay tonga nanatitra eto ny fahatonganana eto sady resy teny amin'ny vahoaka malagasy koa ny tena tonga ny fotoana hanavotantsika ny firenena izay valo amby dimampolo taona lafakandavana vaditsika ny pejy tsy ho lany androtsika amin'ny resaka ady politika, tsy ho lany androtsika hifanaratsy, hifanalabaraka, hifaninindronantsy fa zao kosa hoe mantra ny vahoaka andao avotana ity firenena ity. Izay zavatra nefany tsy vitako za samyrery adido za sy ianareo mpanao gazety ireo adiditsika miaraka mitondra ny anjara-balitsika hanavotana an'ity firenena ity. Fivana mahery vaika no tediavina ary zay fivana mahery vaika izay famerenana ny asin'ny vahoaka malagasy, ny asin'ny ity tany ity izay lovasoa menondrazatsika, famerenana ny asin'ny fitsarana, famerenana ny asin'ny fanabeazana, famerenana ny asin'ny tandroka ary ny vozona sisa. Mbola isan'ny vanan-dresaka fanaovantsika ampitsonanareo mpanao gazety sy izay rehetra tokony ho antsoina amin'izany fa dia isaorana be nareo tonga amin'izao mitondra ny anjara-toerana koa mandray feo mba ho ampitaina ny vahoaka malagasy. Fanontaniana tena marina zany dia zao hoe araky ny lalàna dia hoe association mamiko ny taniko Madagasikara dia association dikan'izany tsy maintsy manomana ny 150 signature izahay. Sarotra dia sarotra nefa satria efa nisy zany tamin'izay nilalovanay rehetra mera efa nomena vola mialatsiny raha nomena vola tsy afaka intsony nanao engagement mihitsy, tsy afaka intsony ny anao signature. Noho izany zany tsy maintsy mitady ny ako zany dia hitantsika koa zany fa mbola ambesy mankantonay zany tsy maintsy mbola apetraka ato alohan'ny talata amin'ny 10h00 izay aloha zany le izy. Fanontaniana kely Ramose, ianao zany manana zom-pirenena firy zao? Zom-pirenena malagasy gasy ray gasy reny ary zom-pirenena ray ihany.